Fijeriko ny komeza voalohany aloha zany dia isaorana ny filoham-pirenena isaorana manokana izy satria miaraka amin'ny ministry ny raharaham-bahiny satria anisan'ny atao hoe dingana lehibe amin'ny fankatoavana ny zao tontolo zao indrindra ty amin'ny continent africaine zany ny Madagasikara ny fandraisana ny komeza ezaka lehibe zany raha fijery maha-olo-pirenena fotsiny ezaka lehibe satria tao anatin'ny 5 taona tsika mitady an'izay nandritra ny tetezamita mitady an'izay fankatoavana ny resam-pirenena izay zay ataoko hoe tao anatin'ny herintaona monja dia fa azo atao hoe nahazo an'izay fankatoavana izay tsika dia misy hoe mendrika ho deraina zany olona manao ezaka ohatran'izay ary tokony zavatra ohatran'izany no tokony mbonakevitra ampanao politika eto amin'ny Madagasikara dia tokony zavatra mahasoa vahoaka komeza resaka ara-barotra sy ny karazany ao anatin'izay izy itsika manosy atsika dia manana sehatra maromaro tsika fa tsy mifandray amin'ny ara-barotra zay ny ranomasina ny anapakavaka iny zay nefa atsika manosy atsika tombon-damo Madagasikara koa mandray amin'ny zavatra satria itsika zao miezaka manao resaka promotion amin'ny resaka fizahantany anisan'ny dingana lehibe ny fampahafantarana Madagasikara satria natitsika na tsy titsika tsy maintsy mivoaka amin'ny vaovao resam-pirenena resaka komeza toty Madagasikara dia misy fiatraikany amin'ny resaka fizahantany izay anisan'ny hoe lahara-pahamehana manosy atsika satria tsika manana n'ireo zavaboary mampiavaka atsika ireo amin'ny resaka fanarana ara-barotra moa efa tsy resahana iny fa atao angambany ny anjarantsika ao anatin'ny komeza dia hoe ahoana ny tsy hampatiantoka Madagasikara ao anatin'ny fanakalozana zay zany ny zavatra mila jerena akaiky ihany koa hoe so dia ny varotra makaty no be lehibe fa tsika tsy hanana fahafahana firy amin'ny resaka fanondranana izay ny tokony jerena satria raha izay ny zavatra misy dia ho fatiantoka indray zany ny fidirantsika tao anatin'ny komeza dika amin'io zany resaka sehatry ny indostria zany tokony azakazaha Madagasikara sy ho ataony mpitondra lahara-pahamehana satria miteraka asy io mifandraika ihany koa amin'izay resaka mifanakalozana ara-barotra zay ny fijeriko tombon-damo Madagasikara fisiany komeza ny fikambanana zagasy iny efa napetrakina iny izahay ato anatin'ny zagasy dia sy tsatra hitaizan'ny olona ametraka an'izany hoe maha-olo-pirenena ny olona zay teo zay nanao nireny tsika ara-pahasalamana reny fizarana nireny fitaovam-pianarana reny zao zany zay hanindray ny resaka fizarana kopia fahaterahana sy ny resaka karapanondro maha-olo-pirenena zay miresaka manaraka efa anatiny mihitsy zay zao anatin'ny fanomanana maka an'le anaran'ny olona any anatin'ny fokotany rehetrarehetrany izay mbola tsy manana zany karapanondro zany sy zany kopia sora-pahaterahana zany mba fana mifanampy satria amin'izao fotoana zao efa tsy hitan'ny olona na miditra borao zao lasa atahoran'ny olona dia lasa ohatrany tsy manan-danja amin'ny olona tsony zany hoe taratasy-panjakana zany amin'izao fotoana zao raha tsy hoe tereny zava-misy izy vao hoe tsy maintsy atao fa tsy fantany tsony hoe adidiny manatanteraka zany hoe manana an'izany kopia-pahaterahana sy ny karapanondro zany dia anjarany hoe manentana ny olona zay koa ao anatin'ny resaka fiarahamonim-pirenena anay dia tsy maintsy manao azay adidy zay zay miterabela aminay hoe misy zavatra tokony anaterana ny olona dia indrindra ny karapanondro satria anatiny koa tsika zao anatin'ny fotoana fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana na titsika na tsy titsika dia tokony tsy hisy olona ho very zo tsy ahazo mpifidy noho ny olona narakarapanondro dia zay mahatonga anay manao an'izay ezaka zay ny voakasika zay opération karapanondro zay araka ny teneniko teo nataonay hatramin'izay dia nametraka foana n'le hoe ato anatin'ny fikambanana fa rehefa nijerenay le izy betsaka raha tamin'irey fizaha-pahasalamana natao reny betsaka zany olona tsy ao anatin'ny fikambanana mangetahetana izy efa tsitika nay sady koa fa ho toizanay ny fizaha-pahasalamany ary ezaka na tsaratsara bebe kokoa noho nireny zavatra efa natao reny zay ary hovelarina bebe kokoa mivoaka ivelany fikambanana fa ny olona araka mahafikambanana zay tsy maintsy ezana ihany koa zareo aloha hiditra tao anatin'ny fikambanana mba tsy voana amin'izay hoe lalàna mifehy ny fikambanana zay
fa amin'ny voalohany aloha dia hovelany hoe be sy maro izy dia izany hoe mampiditra zareo ato anatin'ny fikambanana. Ny olona vinavinaina ho fizarana zay kompisy-karapanondro zay eo amin'ny 3 arivo eo zany no miferanay 500 isaky ny boriboritany. Io isy io zany zao efa tratra fa ny fifanarahana satria anisan'ny zavatra tsy mampazoto ny olona koa zany le miditra borao le hoe so dia misy vola aloha zany eo koa mifaneriterena ataon'ny tompona ndraiky sasany mandoha zao vao vita io amin'izao andro vao vita io fa mity zany dia mba asehona aseho hoe mifiarah-miasa hoe ndao mba hampanantonina n'le vahoaka le olo-pirenena indray le asa-panjakana zany izay ezaka zay zany zao mbola anisany hoe tsy hahafahanay moso amin'izy le fampiresana amin'ny tompona ndraikitra mba hahafahan'ny fitsarana midina ifotony satria amin'ireny fanaovana kopia ireny misy olona tsy manana kopia tsy maintsy fitsarana no afaka manao an'izay zavatra zay dia ezanay zany ny fampiresaka amin'ny fampanjakana hoe mba omenareo mpitsara momba an'izay zavatra zay hidina ifotony anatanteraka an'izay fitsarana zay ny fotony mba hanafaingana ny fahazoan'olona an'izay karatra mba olo-pirenena zay. Ny olona afaka miditra ato manatombona izy ianao olona miditra fikambana zaragasy zay no fikambanana anazy aloha tsy maintsy mikambanao aminy no mena tombony amin'ny zavatra atao rehetrarehetra satria izy ihany koa manatanteraka ny asa. Mpanatanteraka zany mpikambana miditra ato amin'izay vina eritreretin'ny zaragasy fa hanatsarana ny fiainan'ny mpikambana. Inona no ataon'ny zaragasy, inona no tena tanjona ato anatin'izy tia fitezana ny toe-tsaina tsy hiandry tolorana fa hikaro kanefa ianao zany raha hitaizan'ny olona ao anaty zay hoe tsy zarina toloran'izay tsy tonga dia atao tery vaimata hoe miasanareo fa tsy maintsy arahana amin'ny zavatra nizarana anazy iny izy dia akisaka tsy moramora izy ao anatin'izay zavatra zay. Tia zavatra anankiray somary atao hoe fitezana ataonay ato amin'ny tombaovao izara zay fa zaraina mialoha le izy ato anatin'ny fikambanana zay izara zay vorona ho an'le mpikambanato mitanjonao anatin'izay tsy hoe tombaovao dia ho zaraina le vorona fa ho aseho an'zareo fa am'izao moko ny vorona mbola azo atao hoe mbola azo ny vidiny fa rehefa ho tonga ny akaikaiky ny farany taony tsy ho voavidy le vorona dia ho indray tsika miezaka an'le fanao mazaka hoe ny fitondrana mihitsy hatramin'izay ohatry zao dia miaka nefa tsy mifandray zany zavatra zany dia zay tiany aseho an'le mpikambana zany zay mitarika hoe ndao aratsika anao ohatra hividy tsika vorona alohan'ny fotoana dia omena rairay avy nareo dia ho hitanareo fa azo atao tsara mihinana vorona marotavy tsy mividy an'le lafo rehefa tonga le fotoana izay fahaizana mampiasa ny saina zay ho amin'ny tombotsoan'ny tena zany izay mitezainay le olona ato anatin'ny fikambanana zay zany tena tanjona ngezabe tiany sasarina zay fanovana fombafomba fiainana sy fombafomba fisainana zay hakamy amin'ny fahavitrihana sy fahazotoana makamy amin'ny fampandrosoana miainga avy amin'ny tenanao aloha zay no tena tanjona tena fikambanana.